mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alahady ity. Misaotra an'Andriamanitra hatranisika fa mbola nomeny sakafom-panahy ihany koa ahafahantsika mandroso ny amin'ny fanarahana anazy ary indrindra ny ahafahantsika mitombo fahalalana ihany koa. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka Tompo-tianay eo mbola misaotra anao izay ny amin'ny fotoana manokana an'io izay ahafahanay mandray ny teninao. Mitezy ianao hiteny manoloana anay, aroakany ny teninao, hitoetra ao anatinay, hatonga anay ho amin'ny famatorana ny fanarahana anao. Mangataka aminao izay hamangina isa-tokantrano tsirairay avy eto ary hamoky zava-tsoa anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe sarobidy lavitra noho izay mety ho takatry ny sainao. Araka ny efa hitantsika tamin'ny lesona teo aloha dia tsy misy na olona anankiray aza na mpanota sy mpanao ratsy toy inona aza ka tsy tian'Andriamanitra. Ao amin'ny tantara nataon'i Jesosy ao amin'ny Lioka 5:10 fanoharana ny amin'ny zanak'Adala dia nangatan'ilay zanaka mialoha tamin'ny rainy ny anjara lovany izay maneho ny fandavan'ny rainy sy ny ankohonany. Avy eo dia nandaniarany foana izany lova izany, lan'ilay lova amin'ilay zanak'Adala ary tonga mahantra sy noana ka nitsiririritra n'ireo kisoa izay nanan-kanina. Noho ny tsarony fa manana sakafo manana ambiampy ireo mpanompo ao an-tranon'indrainy dia nanapa-kevitra ny ody izy nanantena ho tonga mpanompo. Mahatalanjona ny toyiny ny raim-pianakaviana sasany dia mety handroaka ny zanaka tahaka an'izany raha tahiny ka miverina izy. Efa nalainao ny anjara lovanao ary efa nisaraka tamin'ny ankohonanao ianao ozy izy ka tsy manana anjara fonenana ato intsony. Ho nitombina tokoa izany fihetsika izany ary rariny aza sa tsy izany ve ny fomba fieritreritro? Ho an'ny ray aman-dreny sasany dia efa lasa lavitra loatra izany zaza izany ka tsy azo ekena intsony ny iverenany indrindra amin'ny mahazanaka azy. Ao amin'ny fanoharana nefa dia tsy mba tahaka an'izany ny fihetsika iray izay maneho an'Andriamanitra. Fa raha mbola lavitra izy ozy izy dia tazandrainy ary honena azy izy ka niazakazaka dia naminana ny voziny sady nanoroka azy. Na fihetsika tsy mendrika ataon'ny loham-pianakaviana tamin'izany andro izany aza ny miazakazaka mivoaka ny trano hitsen'olona anankiray, ity iray ity kosa izay feno fangorahana dia niazakazaka nitsenany zanany. Ary tsy izany ihany fa niraisiny no anisan'ny ankohonany indray izy ary nanaova ny fanasana manokana mihitsy aza. Maneho izany fa feno fangorahana ny olona tsirairay izay mania Andriamanitra ary mahafaly azy tokoa ny fiverenany zanany na anankiray monja aza ao an-tokantrano. Manahoana re izany toetran'Andriamanitra izany? Aoka isika handinika azy. Amen. Andriamanitra tompo-tianay io, tsy takatra ny sainay tokoa raha ny alehibe ny fitiavanao, fa oka kosa izay hahatsapa fa misokatra ho anay mandrakariva izany ary tsy hangata-kanjo fa izao anio izao dia hody tokoa ny fisainanay ary hiverinao aminao izahay hahatsapa fa lehibe ny fitiavanao ary mandray amin'ny kafaliana ianao. Hahatsapa ihany koa ny fahadisoanay ka hiverina aminao ampitiavana. Meteza ianao hiasa ampifanahinao amin'ny fisainanay tsirairay avy. Aloka ihany koa izahay dia hahatonga ny namanay hiverina ihany koa ambalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isan'andro.